Shanawan, as I'm ready to man, but you feel at least. Hand of yan sen away, iti ang love sisirin yan, pagulapit sa kaniwan, ang bakiti ang umajakisa, umajakisa. Love is yonder. Love is yonder. Love. I see me now. Oh, yeah. Love is yonder. And love is yonder. As I'm ready to man, but you feel at least. Tatak maruyaw, sinaitanaw, tangati siya, after ng tanik ni maraw, ningaya ijinari. Pinawin zaza, mapati ay kay kinos tayo pangandin na sa karang. Pinawin zaza, Zaza, Patu kisah sampai usiana Panai kiduna kia kifukue falasana Yala la vichana sana chia Pahula mina lata kantani Nifitava kono vadiku Apapane, patu kisah sampai usiana Panai kiduna kia kifukue falasana Yala la vichana sana chia Pahula mina lata kantani Nifitava kono vadiku Zaza, si sciocco giorno, vuoi baby? Bukan tuan, ifitava sika, ia mafajanya chami. Nifi, afaling aku ngangilana, nasana chia ifama. Elizazi, Elizaza.
Matsafirengesanao fa zalova faelagna benakonao iova vandivandevo tsy misy farane ananahita soameva tenatsika tranao stopeva tsy mpafolakanao va sazalahy madefitsavao fe tsy manahy narirariranao zao zetsakitsainao sanano andeananao jarina nanaranao fanatira mumba no jarina janati fo fanat fanga ano fonganina njokera 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 ano fonga njokera 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 ano fonganina njokera 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 ano fonga njokera 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 Mama ne mandini Fatia nova na waisa na Defama pa ye fati fulani Makare ufankiza ke Pakahala ere ufankiza ke Feza usisita ke Fareve kumlana wawa Nari nari no zao Zeita kita no sanano Ate alano jarina Nengarano fangatira Mumba no jarina Changati fo fangat fanga Ano fonganina njokera 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 Ano fonga njokera 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 Ano fonganina njokera 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 Ano fonga njokera 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 Napeala no jarina no fangatira Mumba no jarina Janati fo fangat fanga Ano fonganina njokera 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 Ano fonga njokera 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 Ano fonganina njokera 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 Ano fonga njokera 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 Nate alano charina Nenarano fanatira Mumano jarina Samadi fo fanat fanga Nate alano charina Nenarano fanatira Bandino ya figo ya figo Mumano jarina Samadi fo fanat fanga Kitaki ya figo ya figo Ojarina fainga kutiako Sotranao jarina. Bon. Miaravantsika rehetrarehetra amin'izao rehetrarehetra miaravantsika rehetra amin'izao arivariva zao arivariva efa maizina ny Madagasikara mazava ho azy aty mbola tsy mampisamby ary tena tsy afenina fa tena mamely mafy ny hafanana raha ny tena marina tena napatoriny ny hafanana ary tena mamay le izy ary mahatratratra any amin'ny 38-40 degré fantatrareo tsara fa ny aty ny trano aty tsy de misy clim loatra sy ny karazany de tena mandoro le dala zany ary plus ianao makao amin'ny douche plus ianao mafana sy mamay tsy amoka avy eo
ka de ataotsika arakarak'izay takatry ny hafanana sy ny fandehana eto. Miarabantsika rehetra any tokantrano rehetra any miarabantsika. Ozy nga paster Mahiolo indray miarabany Tantine sy Tonton eo am-pijerena sy fisotroana dite na manaraka ny Fleury Rakotomalala eo. Araky ny teniko foana hoe tsy ny olona rehetra no manao Facebook de efa misy amin'ny YouTube zao tsika de afaka manaraka amin'ny YouTube ny sasany, ary ny tena marina dia betsaka ny faly manaraka amin'ny YouTube satria efa tonga any ambanivohitra any zany isika menakavy amin'izao fotoana izao. Arabaina nareo any tonga marina zareo avy any amin'ny Bekitana, tianony anarana fa maromaro izy eto ary misy 3 miravavy nareo reo. Arabaina tokoko, somary ambany ve le son? Mety sa tenena rehefa mety ANI rehefa mety le izy de tenena hoe mety. Adresse exacte ve le rapitso amin'ny 10 tompoko. Ndaso meko telefona aloha ty olo ty reo olona fa am'le fivoriana rapitso de atsonao rapitso atso ia rehefa aveo manko. Atso ia rehefa aveo ao maheno tsara tsika maheno ve? Mety tsara ve le son? Efa mety zokobe. Ok are, ok Vezola Rakoto. Zao iresaka momba ny amin'ny action antsika amin'ny activité atsika fa tsy hoe action. Ny atsika manko activité samihafa zany le objet politique sy ny fomba hitondrantsika ny association antsika le ACAM aty. Zao amin'ny 12 de ny invité anareo de invité an'ny ACAM. Zany hoe rehefa ACAM an'ny ACAM de ACAM. Rehefa adva an'ny ACAM de adva. Tsara mihitsy mentionné indray ary tsara fantatritsika menakavy mba mifampilazalaza ihany hoe tandremo ry fa manimba zavatra, manimba tolona, manimba combat, manimba filinina. Araky le teneniko zay rehefa ACAM an'ny ACAM de ACAM, rehefa adva an'ny ACAM de adva an'ny ACAM. Ka niza zany entinareo eo ka vonin'izy manaraka ny filinina atsika sy ny zay mety lalana andehanantsika de fa mahafinaritra zay. Ary ny fahaizana mifidy ACAM de fahaizana ihany koa manamora ny lalana andehanana satria raha ACAM tsy aninona dia lasa enta-mavesatra ho an'ny rehetrarehetra fotsiny. Koa tsara sy mety zany ny mitondra ACAM fa tsara ihany koa ny mahay mifidy ACAM. Somary ambany ny son fa mitenena mafimafy, miraroso metimety kokoa fa mbola ampina kely. Zay fa mety ozy le anabaviko, zandrovaviko any Washington izay. Misy anankiroa nareo any, ny iray any New York aky de misy anabavy vaovao koa anankiray mipetraka any Maryland, Baltimore. Apitapitako aminareo ny adresinareo tsy ny adresy fa ny telefona sy ny anarana dia mifampiresaky nareo raha mazoto sy ny karazany. Fa tsara mifampiresaka satria misy valeur hitovizanareo sy hifampizaranareo. Bon, zay entinareo rehefa ACAM de ACAM. Ary amin'ity ndray mitorako ity tsy misy hoe parrainage, fa raha ohatra ary ianao mbola tsy misy olona fantatrao amin'ny ACAM de afaka tonga ianao raisina arabasoa arabatsara. Amin'io andro mba hanaova tsy hoe mba fa araky ny fanarahantsika dia rehefa misy fivoriam-bentsika sy fihaonatsika de hanaovantsika ny pinsa zay fakafantarantsika
ary ahafahantsika malala hoe efa tetitsika hatramin'ny voalohany ary haitsika menakavy any dia ho an'ny sasany zay mbola tsy nahazo sy izy hoe eo vao hividianana na hoe omena dia aza misalasala fa misy betsaka amin'io. Tsy lafo le izy raha tsy diso atao 5 € izay na 3 € ny volazo amin'izany dia mazava ho azy fa ampandehanana ny association sy anaovana ny asa soa any Madagasikara. Amin'ny alahady ny sampana akama Tamatavy dia hisokatra ary amin'ny alahady ihany koa tonga dia efa misy asa ataon'ireo sampana akama ireo any Tamatavy satria araky ny lazaiko anareo hoe nanangan-jaza ny akama ary maninona moa tsika ny nanangan-jaza satria tena zany tena hoe navela ny fanjakana ary nijereny ny fanjakana ohatra ny lamba mia le zanak'olona dia nanampy azy isika ary anampy an'io tokantrano kely io. Tsisy ray le zaza fa ny reniny mba azonareo eritreretina ve ao anaty orana be orana tena orana zany. Fantatrareo ihany rehefa mikija ny orana ny Tamatavy adiny 3 alohan'ny terahany mbola matsaka tokoka mbola matsaka ao anaty orana tsisy ino izy teo tsisy elo. Fanomerabanao Andriamatoa DG azadino ny manampy ny akama noho ny fifankatiavantsika ary fampiakamantsika dia azadino ny manampy ny akama ry akama OR il va se reconnaître tsy adino ny divay ny rahana ny sotro ary tsy adino lenao mitendritendry sy mihira mangafeo toy izany ka arakaratarehy vao javatra rahalahy maro ny asa ataon'ny akama. Rehefa hitanao fa akamanao ny akama dia mihetsika ianao midira contact amiko dia mifampiresaka tsika amin'ny rahalahy. Nijereny ny fanjakana ohatran'ny lamba miao ty zaza teraka ary rehefa teraka ty zaza dia bodofotsy azo samborona teo ny samborona ary teo eo ambonina planche no matory nefa vao ambany eo rivotra mangatsiaka fantatrareo tsara zany hoe azo le trano azo ny gorodona raha misy de misy miala 50 cm amin'ny tany fa ny miarabanao rahalahy gika misy 50 cm amin'ny tany ary tena de mampalahelo tokoa. Manana olana le reniny satria noho ny tsy fampitsakafo dia tsisy ronono ary tsisy nono zany ny tiako tenenina. Efa niezaka ny akama mizara vary ho an'ireo olona ireo zany hoe ireto olona ireto dia olona avy any Toliara izy ireo ary bloqué tao Tamatavy satria tapaka ny tsy misy ny fifandraisana tsy misy tsy mandeha ny tsy afaka mody zany satria tsy noho ny fihoboana apetraky ny fanjakana dia bloqué ao Tamatavy ao. Ary ny zavatra ao Toamasina ary ny zavatra tena mampagaga dia zao tsy mba anisan'ny nahazo iton'le vatsy fanampiana tsy fantatra intsony moa ny anaran'le izy fa efa maro loatra le karazana ataon'le filoham-pirenena amin'le izy dia tsy mba nahazo an'izany ireto tokantrano avy any Toliara ireto. Olona izay tsy ho tononoko aloha ny anarany amin'izao fotoana izao satria mety hanahirana ny asan'le olona ambony. Olona ambony ray izay ihany no nanampy ary nahatsapa fa atokisany ny zavatra ataon'ny akama indrindra moa fa ny tenako zany
dia inopartiany zavatra natao tamin'ny voalohany de tena natao maika de maika noho ny amiana satria matin'ny anoana nreto fianakaviana dia tsy nisy teny hoe akama tamin'izany fa izay mivady monina nanao an'le izy le akamako tamin'izany mbola tsy structuré hoe ahoana fa nazany maty zany sady nataonay mivady amin'ny anaranay no nataonay mivady ihany koa amin'ny anarany ny akama. Zany hoe ny akama zany de tsy mandry andro, tsy mandry alina ary tena tsy afenina anareo tena rehefa manao zavatra ohatran'io manko de miezaky ny anao tsara daholo ny rehetrarehetra. Miezaky ny anao tsara daholo ary tsy maintsy misy foana ny discordance na tsy fitovizan-kevitra ao anatin'ny fanaovan-javatra. Tsy moramora re toko ny manao zavatra fa ny manao ihany ny voakritika ka tsara fantatrareo fa ny mipetraka ny ady hevitra ao anatin'ny akama ary misy ny ady hevitra ao fa tsy hoe rehefa tonga eny aminareo eny ny fanampiana dia tonga ho azy. Ka isaorako manokana eto tokantrano anankiray zany any amin'ny frontiera ny Suisse any nangataka moa izy mivady mba atao anonyme le izy fa mahafantatra ny tenany izy hoe izy KG fa de tena tsy niandry ny akama ho structuré izy na ho officiel na hoe ahoana fa tonga de nanapa-kevitra izy mivady noho ny amiana sy ny hoe mamaika ny fanampiana ny malagasy dia nanome 2 millions ariary ireo mpivady mahafatra-po reo. Takitako izany ny hoe membre ny akama tonga hanome fa tsy tonga hijapy. Misy manko ny sasany de tonga de tsapanao zao hoe ny atongavany ao anatin'le association na ao anatin'le dinikasa na ao anatin'le tanjona amin'ny asa sy ny fanampiana de hitanao zao hoe promotion politika no tiatiavin'ny zalahy. Ary rehefa tsy metimety aminy de lasa membre dormeur izy, zany hoe en sommeil, tsy miavita revenir izy fa ohatrany hoe asanga miandry zavatra hoe iny fa misosa miainga ka makany ny zavatra atao. Raha izay le tetika sy le kajy hoe kajy politika dia mangataka anareo reny hiala sy hivoaka nyle sehatra ny akama satria ny promotion zay eritreretiny sy izay atao ato anatin'ny sehatra ny akama dia tsy promotion an'olona fa promotion ny Madagascar. Pour la prospérité de Madagascar. Ny fanekena izany anaran'izany fa tsy hoe pour la prospérité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Teneniko eto tsy ilay madama izay no teneniko eto. Anabaviko ilay madama zay izay le ankiray zay tsy izy no teneniko eto fa au contraire misadresse amina lehilahy vitsivitsy aho. Raha promotion politique sy positionnement politique ça va encore. Fa raha ohatra hoe promotion politique atoko hieritreritra hanamboatra image, hieritreritra fahazahoana kajikajy isan-karazany dia miady be ny baolina fa le izy bahery
Ny problemako amin'ny RMC ilay izy fa za tsy mahita an'le inona ny chaîne mahita an'ilay izy fa raha hitako hoe afaka mijery dia mijery baolina tsika ka. Fa na izany na tsy izany mijaly ny malagasy amin'ny raharaham-pirenena rahalahy dia aleo aloha miresaka amin'ny malagasy vetivety azo jerena rediffusion iny rehefa avy eo. Ka izay tena tia baolina ary mpanao baolina tsisy izay tsy mahalala an'izany nanao foot tao amin'ny Saint-Michel avant-gauche ny plasiko dia izay le afatra masika entitra kanefa ny mitondra olona koa tsy moramora ilaina mifampatsiaha ny adidy sy andraikitra tokony raisina eny antsefatsefana eny satria raha olona endry sy manam-panahy daholo no nanao politika tao Madagasikara hatramin'izay dia efa tafita lavitra i Madagasikara ho ilay anabavika anankiray izay hoe zoky raha meno ny kabarin'ireto mpanao politika reto anie dia lasa saina ianao hoe fa maninona i Madagasikara no mbola tsy mandroso ary ho dépassen'ny Comore ary efa dépassen'ny Comore mihitsika amin'izao fotoana izao fa maninona le firenena no tsy mandroso satria misy olona micréer frein ohatran'izay. Tonga izy manatona anao izy miresaka izy mibalarora izy mipalabra izy dia raha ohatra ianao impressionné amin'iny dia taraiky eo ianao fa mila lanjalanjaina tsara hoe aiza ny tanjony tony olona tony aiza ny lalana tiany andanana. Ary matetika ny aho moa dia tonga dia omeko mission fa rehefa défaillant anao amin'ny mission amin'ny zavatra omenanao anankiray dia miala tsiny fa tsy afaka niaraka lavidavitra isika fa afaka mifampitrodrano dia mialoha. Izay le izy lehilahy no teneniko eto fa tsy vehivavy mba tsy hisian'ny mauvaise interprétation. Tsy mieritreritra ary tsy mieritreritra place politique surtout dans l'immédiat hoe hisokatra ny gouvernement ary hoe hangataka ny fisokafan'ny gouvernement ny akamo tsia ny akama toko dia tsy mitovy lalana mihitsy ary tsy mitovy principe mihitsy amin'ny RMDM. Ny solution amin'ny akama dia hoe miala Andry Rajoelina. Izany akory tsy midika tsy mifankahazo amin'ny RMDM ny akama azafady hoe mbola averiko ihany. Maro amin'ireo membre ny RMDM any Madagasikara ireo no akama. Ary rehefa tonga izay fotoana izay eo nareo voagaga daholo hoe ry zalahy reto akama daholo. Eo nareo vao tonga saina amin'izay fotoana izay. Tena teneniko mihitsy izay. Fa le option ny RMDM hoe sokafo ny gouvernement dia hoe hiditra ao ny RMDM dia avy eo ny RMDM tsy tafiditra dia andehanao ampifilafila hoe efa namety olo-tanana izay dia tsy nanaiky nareo dia tompona andraikitra nareo amin'ny zavatra atao ao. Ohatran'ny kilalaon-jazy zany ohatran'ny hoe le olona mitarika ny RMDM ny tompon'ny baolina dia rehefa tsy ao anaty feuille de match izy dia entiny mody ny baolina na izy koa ny tompon'ny terrain dia rehefa tsy ao anatin'le feuille de match izy dia idiny ny vavadiny Mahamasina. Tsy izany ny raharaham-pirenena tompoko. Efa vita efa ela zany, efa kajy efa ela zany. Araky ny teniko omaly foana hoe soraty ataovy retany rendanitra ny résolution ny tolo-kevitra omenao ho an'le fanjakana. Ny soratra mijanona aritan'ny vahoaka hoe io fa nanome tolo-kevitra ianao fa tsy ery amin'ny télé ohatran'izao ataoko izao no mitatatata satria samy hafa ny journaliste sy ny hoe politicianina. Ny journaliste tsy mikajy toerana tompoko. Ny journaliste milaza marina ka rehefa tsy meno azy ny fanjakana dia problema amin'ny fanjakana zany. Ny mpanao politika
dia roa ny zavatra tsy maintsy ataony. Mampilaza ny vahoaka ny eritseriny sy ny zavatra ao anatin'ny sainy sy ny fanahiny sy ny fony, ka ahafahana mametraka rindran-damina amin'ny fiarahamonina mirindra, fiarahamonina madio, fiarahamonina tsisy hotakotaka. Ka amin'ny alalan'ny aina aman-jery, amin'ny alalan'ny soratra, fametrahana résolution en bonne et due forme, apetraka eny amin'ny palais, no ahafantarana sy ahenona hoe iny tokoa ianao fa nametraka tolo-kevitra. Antefa zao ny SVM, ary isorako anareo SVM, fa anisan'ny olona zany hoe tsy fantatra hoe considérenareo nga za na ahoana, fa alefanareo aty amiko ny communiqué ataonareo dia lasa ohatran'ny voatery avy tsy maintsy hiteny an'tony sa inona ny tanjonareo am'tony, fa dia holazaiko ilay izy hovakiko mba ho fantatry ny vahoaka hoe izao ny fandehany, izao no fiaingan'ity revy ity, izao ny zavatra tsy mety ao anatin'le raharaha. Noraisin'ny fanjakana ireo fehezan-dalàna ho fanatanterahana ny amehana ara-pahasalamana, fiobohana, fihetsika, sakana tsy fahazahoana mamory olona. Izay neken'ny vahoaka noho ny antony ara-pahasalamana, na dia nampandeferina ny soatoavina malagasy, niteraka fahoriana, fahasahiranana, lalina, sy fanembatsembanana ny fiariana, ny fahalalahany tsirairay na ahoana koa zany, niteraka izay neken'ny vahoaka noho ny antony ara-pahasalamana, na dia nampandeferina ny soatoavina malagasy, niteraka fahoriana, fahasahiranana lalina sy fanembatsembanana ny fiariana ary ny fahalalan'ny tsirairay aza izany. Noho ireo toe-javatra ireo, ny antoko SVM dia manambara fa aloha zava, raha mandefa ty amiko nareo tahaka an'izao ka mi-correspondre amin'ny valeur atoanako dia vakiko. Alao azava, fa sao hoe mandefa nareo ka tsy vakiko, dikan'izay n'importe quoi zany ny zavatra alefanareo. Tsy miditra ao anatin'ny tolona zay ataoko, dia mialatsiny raha tsy hamaky azy, satria misy mandefa nareo fa tsy vakiko. Ny ireo toe-javatra ireo, ny antoko SVM dia manambara fa, satria izao manko zavatra tena mi-impressionné anahy dia izao. Anika maraina nisy namana niraha taminy hoe je vais reprendre votre publication. Andriana Tovson Mario. Dia izao arivo zao tonga ty zavatra nataon'ny SVM ity. Mahay zavatra Andriamanitra, tsisy coïncidence zany. Dia jerenareo tsara ny éditorial ataoko eo. Bon, tsika manko zao style éditorial foana no ataontsika sy chronique, satria ny antony dia zao, ao anatin'ny fotoana mamaitsika zao dia tsy maintsy maro ny zavatra tsy maintsy hazavaina amin'ny vahoaka, ary tsy maintsy sokafana ny sain'ny vahoaka. Tsy mpilaza vaovao na mpitatitra vaovao Fleury Rakotomalala ankoatran'ny hoe investigation zay ataony. Ho avy ny investigation, ho avy ny ampamoaka, fa Fleury Rakotomalala dia chroniqueur sady éditorialiste ankoatran'ny hoe investigation zay ataony zany. Ka misarika ny sainao aho zany. Ny ireo toe-javatra ireo ny antoko SVM dia manambara fa mampirongatra ny isan'ny marary sy ny maty ny fihetsika ataony ny filoham-pirenena amin'ny famorim-bahoaka izay mifanipaka tanteraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana, takihan'ny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19, fandikan-dalàna izay hitapoko hitam-pirenena. Mialatsiny aminareo SVM fa tsy fantatry Andry Rajoelina zany teneninareo zany. I Andry Rajoelina dia milina star. Oui, c'est notre star, c'est notre star nationale. Ny tsy fahombiazan'ny paikady no ratsy ny fanjakana hiatrehana ny sosialim-bahoaka dia miteraka fisaraham-bazana sy ady amin'ny piraitan-drazana. Manampitrotraka izany ny fanodikodinana saim-bahoaka
amin'ny fisehosehoana sy kobakambava, amin'ny fizarana tsy ara-drariny sy feno fanavakavahana ireo fanampiana azo avy any ivelany. Noho izany dia tompon'antoka tanteraka ny mpitondra amin'ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka manoloana izao tranga misy izao. Pejy 2. Tompon'andraikitra ny filoham-pirenena amin'ny fanakorontanana ny rafim-panjakana mijoro ara-dalàna eny fotony. Tena marina izany. Mikorotana tanteraka mihitsy ny rafim-panjakana. Ohatran'ny hoe le omnipotent moa filazan'izany raha tsy diso ary zalahy. Il est partout et nulle part en même temps. Izany dia no amafisina tamin'ireo kabary amin'ny fitetezam-paritra sy fokontany izay mahatonga ady sy fandrangitana ary fankahalana. Takina ny ampijanonana tsy misy atakandro ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena satria iarahantsika mahita sy malala fa lasa fitaovana ana para-pahefana izany. Tokony ampiarina ny fihetsika ara-pahasalamana sy fiarovana. Zay ny communiqué nataon'ny HVM androany. Ny zavatra lazainy eto dia efa nolazaiko omaly daholo ny ankabeazany. Takan'ny hoe fanodikidinana saim-bahoaka ny fisehosehoana le teneniko tia ho azaha, ny kobakambava amin'ny démagogie, amin'ny manipulation ary ny fanavakavahana azo fanakavahana amin'ny fizarana amin'ny fanampiana. Ohatra raisiko amin'izany ireto olona tany Tamatavy ireto. Ary omaly ara tsy azoko moa le document fa nisy ihany koa olona izay hitan'ireto association miandraikitra ny mbola ao anaty émission zany fa rehefa avy eo antsona. Ao anaty émission za fa rehefa avy eo antsona. Ireto olona nahita zaza teraka dia ny lamban'ny mamany nitafiny ary tena mampalahelo. Tady an'io zaza io ny akama amin'izao fotoana izao ka anareo izay nanavitra azy mba andefasy mesazy fa anavitra sy hanampy an'io zaza io izahay satria mampalahelo ary tena mampalahelo. Mbola hiera aloha amin'ny tompom-bola aho izay efa vonona any Madagasikara any fa raha manaiky ny tompom-bola na manaiky na tsy manaiky ny tompom-bola dia hiezaka izahay mivady na dia efa tena tsy afenina fa tena tsy araka intsony ara. Misy fianakaviana zao akaiky tena mitaraina. Efa mba lehibe izy dia tsy maintsy miady akindry fa aza dia mitaraina be amin'ny tonton fa tsy zaka amin'ny tonton intsony le izy, tena tsy zakako intsony le izy. Maro loatra le adidy misy mpanampy be dia be marina izany fa tsy araka le izy tena ohatra mafy te-hiteny hoe takizay nangalatra tamin'ny bois de rose na hoe nangalatra tamin'izany hoe nanao exportation volamena dia afaka manampy an'ireto malagasy maromaro mitaraina amiko isan'andro reto. Misy ohabolana Camerounais zay ohatran'izao hoe raha maneno ozy izy ny telefona amin'ny 4 maraina fa miarabanao Andriamatoa hery Rakotobe. Akama moa ianao zany sa namana. Bon. Raha maneno ozy ny telefona amin'ny 4 maraina dia aza raisina ozy. Satria ny antony dia zao. Raha raisinao io telefona io amin'ny 4 maraina ozy dia problema io. Problema io ary lasa problemanao ny probleman'ny olona io. Raha ohatra raisinao io amin'ny 4 maraina. Éducation nampitainy le pilote namana Camerounais na zay izany zavatra. Nefa amin'izao fotoana izao dia Ivoirien manko fa tsy Camerounais.
Amin'izao fotoana izao dia zao efa afaka manoratra aminao le olona dia tonga eo amin'ny messengerinao dia afaka mitarainao foana arak'izay tratra. Ary tena tsy hafenina fa tena harcelé amin'ny fitarainana. Amin'izao fotoana izao zany hafa ny taloha hoe zao re olona mba ahafahantsika mifanaraka tsara, ahafahako manavotra anareo dia ho an'izay le bebe efa afaka miavotra aloha tena aleo aloha nareo adinoko mihitsy fa aleo hanenjika an'le mena vava. Alao izahay hanenjika an'ireto mena vava maromaro mijaly moramora ve zany hoe tsisy nono le ramatoa satria tsisy sakafo. Malgré ny sakafo, satria raha nanome sakafo, nanome vary ny akama, tsy nanome laoka izy fa savony sy farilaka no nozarainy maromaro miaraka amin'ny ronono mandry. Dia izaho zao voatery hanome vovo-dronono francelais ireny ny akama satria ary tena mivavaka mafy hoe engany mbo taty ny vavon'le zaza le izy satria rehefa tsy zatra mihinana luxe anie luxe matetika tonga dia efa hitako manko zany teo amin'ny tunnel. Taloha zay 20 taona lasa nizara sakafo, tao anatin'ny 20 taona zany zay mivady tsy mijanona mizara sakafo isa-taona rehefa tonga ny ririnina ho an'ny SDF. Dia tany amin'ny voalohany indrindra zay nataonay natsiro le sakafo. Mova tsy mivalana ireto olona nizaraina sakafo. Dia tsy maintsy nanontaniana izy hoe inona ny tena mety aminareo. Ny anay président ny tena mahazatra anay dia na tsaramaso fotsiny ary nandrahoinao sira dia efa mety aminay miaraka amin'ny vary ny tafotafo. Na voanjobory fotsiny amin'izao miaraka amin'ny voatabia ary ny tafotafo. Na ronono sy patsa ary dia asianao voatabia dia sakamalaho kely dia vary ny tafotafo dia efa mety aminay. Dia voatery novaina lasopy niaraka tamin'ny fanangany dia voatabia dia ovy dia karaoty ary selery fotsiny. Dia zakany zareo tsara le izy dia hovaina tsikelikely eo arak'izay commandiny izay. Dikany matahotra tena miteny mihitsy an'le namana hoe le akama hoe ore akama mangala tsara ianao facture nividianana an'io zavatra an'ireo ronono ireo ary rehefa manolotra azy dia alaivo sary tsara hoe mihidy ary etansa tsara ireo vovo-dronono francelais omentsika an'io zaza vao teraka io. Tsy hafenina anareo zany fa tsy fantatro moa na vita zay na tsy vita. Rehefa hoe natsangana le zaza dia nasiana anarana hoe Fleury nefarany IE. Matoa izy menan'izay ny zanako rehetra dia mitondra ny anarako daholo hoe Fleury. Matoa izy menan'izay dia considérena ary admetena fa zanaka. Ohatrohatran'izany ny fomba andrasana amin'ny akama, amintsika rehetra akama fa tsy palabra na gesticule à gauche à droite. Zay le izy. Hiditra amin'ny votoatin-kevitra manaraka tsika amin'ny resaka hoe kleptomania. Bande de kleptomane hoy le rahalahiko zay rehefa namoaka ny manifeste ny akama izy. Éditorial momba ny hoe ahoana marina moa ty Andry Rajoelina ity zany e.
En tout cas, c'est un kleptomane. Ça, je vous assure tout de suite. Ka dia efa hira anankiray a. Manao ahoana nareo Croatie eo? Sambatra ery zao nareo amin'ny ranomasina. Faly ranabavy ade. Dia efa hira kely hiriko fa mety ho tianao ty hira ty a. Ndao ary. Ndao ary. Tonga atsarana voa tsara io izy tavody ody Nankor tadzo more salama toko salame azafady tatitrandatilo fe iya zay toboka havany avy an-tanilasika zay teka le mangizy mbesake malo ao zany ko nosiavana amitadenao e saravolanga vola fo zay izy raha matovisika io izy zany tsy akao izy e oa zay to tegna bolavy tegna ny mariazy zay donado vary vany vandalina de mezanizy vandalina oa are mostoyato manrosana ery zamy sabilany mostoyato ery zamy kapoakany manomano trambotra akory tambarinareo agny fofontananany torokoty fatratra amizay eky
Shamba mishimani ya telefoni hende na hanyuma chwapila tatilofu. Aga unafari kama tuaje. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Madame Onajela. Mitel Vajaha. Vajaha? Oui, tafabwa kajole jelahine. Aiga tafabwa kajole. Manabat Vajaha. Tena marina zany zavadrany satria tamin'ny andron'ny Andriamatoa iray aman-dreny professeur Zaferbe dia tamin'izany nitokana an'le telefona amin'ton'le cabine téléphonique tany Digo. Dia nisy ray aman-dreny zay ministra io ny hoe nisatatra an'izy voalohany dia répondeur nitao zany namaly tao dia ozy izy hoe ohatrany tsy micomprendre zay zavatra teneniko ozy izy le vehivavy tao fa votre correspondant sy ny karazany foana lazainy eo zay foana lazainy eo ozy izy fa tsy mety mamaly ahy izy. Meno ny olona tamin'izany imezana kely fotsiny iny ohatran'izay. Bon, zao le izy resaka hoe kleptomanie zany na hoe bande de kleptomane. Misy zavatra anankiray zany tsara fantatritsika tafiditra ao anatin'ny hoe fampianarana foana zany. Ny zavatra tena spécialité an'ny mpanao politika dia ny diversion. Zany hoe ahodiny ny sainao zany makary dia izy zavatra hafa nataony aty ambadika. Zany hoe ianao zany raha ohatra ianao variana fotsiny, variana ianao mijery ny hetsika sy ny fihetsika sy ny fihetsiketsehana, misy karazany manko zay. Hetsika sy ny fihetsika sy ny fihetsiketsehana ataon'ny mpanao politika dia taraiky ianao. Ao amin'ny andro radiolina feno izay teboka telo zay amin'ny alalan'ny hetsika, amin'ny alalan'ny fihetsehana ary fihetsika plutôt sy ny fihetsiketsehana. Ireo fomba telo ireo dia ampiasain'ny radiolina foana na anambaboana ny fonao malagasy dia ahafahana na ampatoriana ny sainao malagasy. Satria manko ny hetsika matetika dia ny saina no enjehana amin'ny hetsika. Ny fihetsika indraindray dia ny masonao sy ny fonao ary ny fanahinao no enjehana amin'ny fihetsika. Ary ny fihetsiketsehana dia manambatra an'izay rehetrarehetra zay fa ny fonao no tena cible direct. Zany hoe mila mahay manavaka zany ianao amin'le hoe hetsika hoe ny saiko dia tavin'le ty mpalana amin'izany. Ny fihetsika ny saiko sy ny foko ary ny fanahiko. Ny fihetsiketsehana dia ny momba haray manontolo no tadiavin'le ty ambakaina amin'ny ambongadina. Ka izao rehefa tena mafy ny afera, mamay, mafana ny hafanana politika dia ny fihetsiketsehana no ampiasaina Andriamatoa andro radiolina.
hetsika ny fisehoana ny tele, fihetsika ny fampisehoana ny sarin'izy mivady sy izay zavatra tovitovy amin'izay. Fihetsiketsehana ny fandanana ny antranon'olona ka na dia efa miresaka 2 metatra raha ny elanelana dia ambolona mitondra micro satria etsiketsika fihetsiketsehana anababona ny saim-bahoaka, anababona ny fanahy ny vahoaka, anababona ny fonony vahoaka, anababona n'le vahoaka ray manontolo mihitsy, ny vatan'ray manontolo mihitsy zany tonga dia miaraka miatraika ao anatin'le conséquence am'le fihetsiketsehana. Ka raha ohatra zany ianao tsisy saina dia voafitaky ny fihetsiketsehana ataony Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny fihetsiketsehana zany matetika dia fanambakana ohatran'ny hoe tapenana ruban ny masonao dia izay zavatra atelinao ao rehefa matsiro dia hoaninao na dia niainga tamin'ny atao hoe zavatra maloto ara nafangaro tamin'ny tao, sanatrin'izany atao hoe diky fa nasiana sira sy carry somary natao pimenté dia hoaninay marikiriky hoe kay dia hoaninao, atelinao, jamba amin'ny masonao nohon'le fihetsiketsehana. Eo amin'io stade io tsika amin'izao fotoana izao, ary io ny ultime recours, zany hoe fetra farany tena fara vitan'ny mpanao politika ny fihetsiketsehana. Rehefa manomboka mamay zay Antananarivo dia lasa manao fihetsiketsehana any ivelan'ny Antananarivo ny filoham-pirenena efa tany amin'ny andron'Andriamatoa Ratsiraka Didier, efa tany amin'ny andron'Andriamatoa Philibert Tsiranana. Izany zavatra zany no nitranga tompoko ary nampiasaina ka ilaina ny manazava azy amintsika malagasy mba ho fantatritsika hoe fihetsiketsehana anababona ny sainao sy ny fanahinao sy ny vatanao ary ny fonao dia tapenana ruban masonao dia arakarak'le teneniko teo hoe nadiky ara iny mako mihaja kokoa fiteny azy any amin'ny faritra, nadiky nasiana carry sira ary poivre dia natao somary pimenté kely dia nasiana cuboro mba hakafofonao hoe misy tsirona hena no hoaninao miaraka amin'ny vary dia hoaninao. Mialatsiny atompoko fa izay ny filaza direkta dia misy olona dia tena mitelina an'io ary tena mihinana an'io amin'ny ambongadona dia miezaka mandeha makeny amin'ny faiky mamelo ny olona manazava amin'ny olona. Zay le izy, hetsika, fihetsika sy fihetsiketsehana. Ultime farany ao anatin'ny solution na hoe teknika ampiasain'ny mpanao politika ny fihetsiketsehana, ny fanambabona ny sainao, ny vatanao, ny fonao ary ny fanahinao. Fa rehefa azony amin'izay ianao dia manana 3 volana, 4 volana indray izy andanana autoroute dia calme indray izy. Dikan'izany dia zao, il faut pas lâcher la pression. Tohizo ny pression napetrakintsika menakavy fa isambaditaka io, ary rehefa misambaditaka io dia miala moramora io satria za mahafantatra fa matahotra vahoaka io, tena matahotra vahoaka fa diranovana io. Lazaiko anareo an'izany, tena milaza anareo an'izany satria zao no teneniko anareo raha sanatria mitifitra eo Andry Rajoelina, raha sanatria misy maty eo amin'ny fitifirana ataony Andry Rajoelina dia efa miomakomany Andry Rajoelina higadra mandram-pahafatiny satria tsy amelany ny cour pénal international izy amin'izay fotoana izay. Ary tsy Andry Rajoelina irery ihany, lui et sa clique et sa bande. Dikan'izany raha tafalatsaka tafidina an-dalambe ny vahoaka na ny miaramila raha tena ianao na hira valomanana io tsy asay baiko eo mitifira. Hira valomanana mihitsy no teraka ary izay tsy teraka
ary ho avy eny amin'ny radio hiteny hoe izahay dia miaro mivaoka. Raha valy manana général cowboy zany no teneniko eo. Tadidio izay teniko izay. Miala moramoro ary miataka mandray jet privé dia lasa mitsoka. Tena miteny anareo an'izany aho. Efa niteny aho, efa ela hoe ity ndray mitoraka ity dia tsy ny mpanao politika ny hitarika an'ity fa ny vahoaka fidinana an-dalambe, ny vahoaka no midina spontané. Ary raha tsy mahay mitandrina ny vahoaka dia japiny ny mpanao politika. Ary efa miteny aho zany zao hoe ny mpanao politika, nareo ry toavina Rahalambomay, mila mijoro nareo, mila miteny nareo. Nareo ry baba Rakotoarsoa, mila mijoro nareo, mila miteny nareo. Nareo ny tanora tokony hijoro ho jereny ty fireneny ty, aza matahotra izany giada zany. Mivoaka nareo, nareo ny tompony. Tadidio izay teniko izay. Mila mijoro nareo. Mijoro. Aza manao hoe miandry ny sasany, Antananarivo ny Lamatoa. Anareo tanora ny fahefana amin'izao fotoana izao. Mijoro. Clémence, ataovy ny fialan-tsiny direct amin'ny vahoaka an'Antananarivo hoe mifona fanampidi-kizo an'Antananarivo tamin'ity 900 taona ity. Ditanao ny itiavana Antananarivo anao. Mahafantatra ary hitako amin'ny fihetsika sy ny hetsika ataonao, manana avenir politika amin'ny tombony ianao. Diso ianao tamin'ny safidy, tamin'ny Andriamatoa, tamin'ny 900 taona, izaho moa efa miteny par presse interposé tamin'ireny andro reny fa tsisy ninona nareo, tsisy olona zay tsy diso ranabavy, raiso ny ampinga, taovy ny fialan-tsiny amin'ny Antananarivo, ditanao ny itiavana Antananarivo anao, fandrianana Antananarivo anao, ary mijoro. Matoa amin'ny resaka aminareo telodara eo dia fantatro hoe mbola zazavao nareo amin'ny politika kanefa ny efa hita sy misoritra hoe manana famatorana amin'ny zavatra atao. Malakilaky nareo mijoro, azavela ho lasa eo ambany vahoan'ny mpanao politika Madagasikara. Mino tanteraka ary tena mino aho fa tsy sambotra anareo ny miaramila ary tsy hanadoboka anareo ny tafika satria fatany koa ny fahoriny. Zao ne zavatra lazaiko anareo, tsy avoaka nefa ny gendarme ne mahazo indemnité spéciale satria ny gendarme ne no mitazona ny fitondrany ny Andry Rajoelina. Jereo rehefa miara-mijoro ny gendarme sy ny miaramila, ny gendarme malandilandy. Jereo ne ny général gendarme ireny somary bebe kibo daholo ry zalahy. Voky mibebisa sy ny poisson grillé ary ny poulet grillé ny amin'ny 67. Miaramila milafika any an-trano. Zara raha misy hamelomana amin'ny vady aman-janaka. Fa ny gendarme mahazo tonga de espèce indemnité spéciale. Raha 75 000 par jour zany efa hitany zany anatin'ny 2 volana ka mandinisy mieritrereto nareo tafika nareo polisy hoe sao dia mba tsy rariny kosa zany. Isaky ny misy fotoana mamay dia milatsaka io indemnité spéciale io. Ao indrindratsika izao. Ary efa nisy fotoana tsy nanaiky ny zandary fa mba ataovy 150 000 FMG. Ny chiffre henoko farany dia 100 000 FMG par jour. Ho an'ireo manao action. Tsy izy rehetra ihany koa fa amin'ireo ao anatin'ny action amin'ny fandaminana sy fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny sezan'Andriamatoa Andry Rajoelina. Bande de kleptomane hoy aho. Taritina any amin'ny hetsika
sy ny fietsika ary ny fietsiketsehana ny fanakonana ny zavatra maloto rehetra atao ambadika. Zany hoe raha tenen'ny mpanao politika zany ianao hoe mitodi miantsinanana de aza manaraka ny fitodiany iny mihitsy fa mitodi miekandrefana de rehefa mitodika miekandrefana ianao hitanao daholo ny famarinana. Rehefa miteny izy hoe à gauche de à droite andanana fa hitanao ny famarinana. Fietsiketsehana, fanakonana ny tsy mety atao rehetra ny zavatra atao amin'izao fotoana izao. Ny atao ambadika mandeha ihany, ny tanjotra ihany, tout ce qui est système mafieux. Satria fianakaviana roa na telo ihany no mitantana amin'ny Madagasikara. Misy ara-moa ministra, premier ministra convoquena mihitsy ao be ririka ao. Convoquena. Atsonga vice-président. Ministra zany rehefa convoquenga vice-président dia miforo-drambo mihitsy satria tsy maintsy misy zavatra angatahana, tsy maintsy misy zavatra hosiniavina amin'ny zavatra atao sy izay zavatra miainga eo ary matetika ny zavatra ohatran'ireny dia zavatra tsy mazavazava daholo. Bande de kleptomane hoy aho. Dikan'izany ifandraindraisana ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana any amin'ny trésor any, ny vola any amin'ny CNAPS moa amin'izao fotoana izao dia efa tsy fantatra intsony izay fandehany hoe iza marina ny tena mitantana ny CNAPS, ny fanjakana sa reto bandy jilajilam-botony be ririka ireto. Mandeha any amin'ny tsy falehany ny volam-panjakana ao amin'ny CNAPS, mandeha migidana, azagaga ianao be antitra. Raha ho avy ny fotoana tsisy vola CNAPS mandony volanao, satria ny volan'ny CNAPS dia alefa anaovana anampiana ny investissement izay ataon'ny ralahy any ambadika any. Soi-disant CNAPS actionnaire dia CNAPS no mitondra ny vola sy vataben'ny vola ao anatin'ny investissement. Azadiny fa misy foana amin'ny resaka société ny hoe mbola tsy libellé na mbola tsy hoe engagé ny action an'le olona numéraire zany ao anatin'le société nefa le activité société anonyme io nefa le activité efa mandeha. Vasalea zany ny CNAPS. Jereo fa mangina tanteraka ary taraiky tanteraka ny Chrome amin'izao fotoana izao. Olona fournisseur ny asany no atao DG-na société minière, anisan'ny société minière ngeda be ao Madagasikara. Tiako tenenina aminareo hoe que ce soit ary amin'ny faratapiny ka eo antenatenany amin'izany atao direction générale ana société minière zany, kleptomane daholo zany. DG Nkrumah tompoko tsara ho fantatritsika malagasy noho ny resaka fanodinkodinana, resaka marché ana fournisseur dia efa nigadra izy io. CNAPS, DG CNAPS efa voaroroy tamin'ny resaka aferan'ny JIRAMA, tamin'le resaka 80 milliards ariary niodina tao amin'ny JIRAMA. Verifiable daholo zany dossier zany. Anjaranareo mieritreritra hoe hoaiza ity fireneny ity. Mieritreritra amin'izany daholo tsika menakavy samy mieritreritra. Ary efa miteny aho il ne suffit pas d'enlever André Rajoelina là où il est actuellement.
par la pression, par le biais de la pression populaire, il va partir. Tandremo isika malagasy taritin'ny mpanao politika hoe afa ihany dada. Tamy de roso koa zay ihany. De fa miteny adiny zao. Zao voatariky ny mpanao politika. Tam'izany andro manko de niteny. Tadidiko tsara niakatra tamin'ino amin'isy iny. I Andry Rajoelina ve natao filohan'ny firenena? Ho atao transition tao anatin'ny action en 2009 zany, ahita loza ny firenena. Nakapoka le zazavavy zay moa ny tomobiliko tamin'izay ny varavarana, fatezerana no nataony ahy. Rehefa nampidirin'ny Andry Rajoelina tany amin'ny violon izy, zay vao nitonantonana nanatona anahy. De zao aho miteny antsika menakavy. Nareo misolelalela ka mikapoka io. Rehefa ho avy ny andro, ampidiriny dejo kapoka, any ampigadrany ianao, atsiarotsiaro amin'ny fleury ianao amin'izay fotoan'izay. Atsiaro azy tsara mihitsy ianao amin'izay fotoan'izay hoe efa mba nitenenina ane, fa mbola nitsefatsefaka. Detadetaka. De izy kapoka koa tsy misangisangy aminao rehefa mbola velona ho ahy Hervé. Non, Olivier Rakotovazay, anontanizy nanaovany dezy kapoka azy. Bande de kleptomane hoy aho. Nizara vary, Andriamatoa Andry Rajoelina. Nizara vola, Andriamatoa Andry Rajoelina. Nizara arrestation, Andriamatoa Andry Rajoelina. Nizara IST, Andriamatoa Andry Rajoelina. Nizara ary mizara coronavirus izy amin'izao fotoana izao. De mana ry vahoaka malagasy fa ahita loza ianao. Mivavaka ho anao aho, mivavaka ho an'ny firenena aho, ary maro ny olona mitondram-bavaka ny firenena io. Fa zao ny zavatra teneniko anao, acte irresponsable ny zavatra ataony Andry Rajoelina amin'izao, ary tsy omena tsiny ianao vahoaka malagasy. Fa ny hanomezana tsiny ianao, JPM, ny hanomezana tsiny ianao de zao. Ny mahaela, ela loatra ny fanapahan-kevitra. Ka efa eo atokonana ny fahavalo, efa ty anaty kibo ny virus, zay ianao vao hanapa-kevitra. Mbola tsy trop tard, fa rehefa hanapa-kevitra ianao, de efa nambarako taminao ny danger amin'izay zavatra teneniko zay. Misy ny tanora ao maromaro, misy an'izany métro lala zany, mpiaro-mantro zany, mpiaro-madinika zany. Azonareo eritreretina ny mifandray amin'izany. Meo azy ny adidy, meo azy ny andraikitra. Raha misy olona nanavitra ny tsy manana, anisan'izany aranga zany, zany olala zany. Ary izy ny tompon'ny tolona nanomboka tany amin'ny 72 toko. Tany izy de efa nitarika an'io. Aza miandra ny métro olala hidiny eny an-dalambe. Fa midina ianao vahoaka, de alefaso zay tokony ataonao. Misy zany ary letra marsonina zany. Azanao atao ny mangataka an'izany. Tarity ty tolona ity. Aza miandry azy hidiny eny an-dalambe. Efa mba misy taona ihany izy. Fa ny zavatra ilaina azy de mifamarinana, ny fahitsiny, ny tsy fananana inty izy teo, dossier maloto, na hoe fitondran-tena maloto, na saina maloto, na fanahy maloto. Apetrao aminy ny fanantenanao vahoaka. Misy zany, nanony ny anaran'olona roa, 5 ateo an. Tsy hitako zay hoe dossier maloto ny
Albert Kotarso. Tsy hitako zay hoe dossier maloto toavina Ralambomay. Clémence moa sa izy anaran'izy iny no mila mialatsiny amin'ny vahoaka an'Antananarivo. Maître Olala azo atokisana tsara. Madame le juge international Arlette Ramarson azo atokisana tsara. Ka tsy ho very any amin'ny lalana tsy tokony andehanany ny tolona izay ataonao malagasy. Mbola eo koa ny Sénat izay raha ny constitution ny lalana dia ny Sénat no mitondra fa tsy olon-kafa. Ka sao soloaka na sidokany hoe hafa ihany Dezy Kapoka fa dia very eo anao. Satria efa miomana ny Dezy Kapoka andropaka amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fidinanao vahoaka. Raha milaza aminao hoe raha mieritreritra ry Dezy Kapoka hoe tokony solution no entina eo amin'le fitondrana, mieritreritra ry Dezy Kapoka dia niaka ny fitondrana. Ohatrany adiniko le hoe mpanamboatra fa tsy mpanongana. Fa zao ny tetika amin'izao fotoana izao dia ny anongana mihitsy, satria efa hita le dinamika entin'le vahoaka. Apitapitaika aminao vahoaka zany anjaranao mieritreritra sy mandinika hoe i Dezy Kapoka ve ny lalana sa arahana ny constitution dia mandeha ny élection très rapidement. Raha vao misidina any amin'ny Dezy Kapoka io, Dezy Kapoka koa mahay mangala-bato. Azadino ny jiro maty tao amin'ny ministère amin'ny intérieur ka nampatonga ny communauté internationale hoe tsy maintsy mamorona ny CENI. Kanjo ny CENI koa. Za tena miteny anareo nisy koa ny ramborazy nataon'ny Dezy Kapoka tany Manjakandriana, tany amin'ireny bourgade périphérique any Antananarivo ireny, Soavinandriana, Itasy, Sakay, Tsironomandidy, nisy zany. Ary raha tianareo fantatra dia nanomboka tamin'ny 4 andro rajolina vao nafantatra amin'le izy, zay no natonga an'le ramborazy sy détournement de voie sauvage natao tany amin'ny faritra Toliara. Fa raha tsy nisy an'izay ne resy andro rajolina koa. Nisy ny ramborazy toko taminy amin'ny faritra Manjakandriana, Mahatasoa sy ny karazan'iny. Soavinandriana, Miarinarivo, ny tao Antsirabe ny tratra, Ambositra, Ambatolampy, nisy zany tompoko. Fotoana famoahana an'izany zao mba hahafantarantsika hoe samy expert amin'ny fangalaram-bato ireo bandy ireo. Dezy Kapoka sy Dibitro tamin'ny kapoka ireo. Tenenina aminareo hoe ry vahoaka malagasy, misy ny constitution io, mitsoka le kely ty, lasy le kely ty, arao ny constitution. De toute manière raha manaraka ny constitution anao tsy lâcher atsika mihitsy ny communauté internationale. Hienatra ho amin'izao tontolo izao ny hetsika ataony Andry Rajoelina. Tsy ho an'ny malagasy ihany fa ho an'izao tontolo izao. Mba havaizy ty bandy kely ty. Nisy nanontany ihany moa ankeo hoe mais qu'est-ce qu'il a dans la tête celui-là? Hozahako hoe mety compote hono eo anatin'ny lohany io. Dia mbola nanontany indray le olona compote na inona. Ianao kosa ho dia efa miteniteny foana any ianao. Mety tsy paoma ho na poara. Fa compote na tsy haiko. Lamaody moa ny zazakely marary kibo amin'izao fotoana izao dia tsy haiko. Je fais le parallèle. Ahoana Ranesta, style la parasy. It's Emerald P on the beat, baby. Mail zababe. Yeah, style la parasy mandalo amin'ny tanàna. Shire. Mail zababe.
Stilla fopondrek itanareo eto amin'ny tanàna tsy misany fa stilla parasy mipandany tanana anazy malafany magnano anazy mila melva zavabe melomelo fa stilla parasy ambarako anao etan-dramby fa stilla parasy fa stilla parasy matsonanao andalane nefa tsy hainao agnaty lohane manaitranao misy manaitranao aveo impitsike tezele stilla parasy nanaiky tsisy de tsita stilla parasy manaiky tsisy de tsita iaie malo zavabe fapatamla sansane teko lakopeno namtururo faturoko eftra kele bisereye teko lakopeno namtururo faturoko eftra kele pampaderewe tanaiky safotsine melono fanaiki sano ise atoni tulemoe asemuneno tanaiky tsisy de tsita kasele stilla parase manaiky tsisy de tsita stilla parase manaiky sawaisy de tsita Camila Malo Melono Famadel stilla parase Madel stille Melo Melo mzai Fetch mzai Melo mzai Fetch mzai Madel stilla parase Melo oh yeah Celestilla Parasha, ya, ila maisa badin, ya Stilla Parasha, gato lela paiso, lela neta, kamila samnarem senge, kafata kuchabe, angatin loan pandi fawe Stilla Parasha, Stilla Parasha. Era stilla parasy zay zafady ohatrany tsara koa iny stilla iny zao tantely amam-bahona ny fiainana ilaza anao homazy an'le akamako zay andefa email zao de tsisy mamaly tsony raha iantso telefona mety misy mamaly mety raisiny zanany mety raisiny vadiny anoratra mesazy mety misy mamaly fa tsy lay akamatsony mamaly raha mbola kely ny tena tam'izany tany amin'ny taona 700 tany 770 amby 1990 dia tafiditra tsy satry tao anatin'ny politika araky ny teneniko anareo hoe
nisy ny fiaraha-miasa tamina filoham-pirenena. Ary rehefa voaenjika nitsoaka tany ambadimbadika tany ireto akama tahaka ny Betina sy ny akama Abdila, dia voatery ny tena no nanafina azy satria miantsa manaina le fanenjehana tamin'izany, dia voatery ny sakrifena ny tomobilin'ny tena vaovao tamin'izany andro any. Ny Zoda koa tamin'izany andro any no nitondra ny tomobilina. Tsy nanakana ny tena ihany koa nefa izany namerina an'izany atao hoe nitolona ho an'izany Andriamatoa filoha ho an'Andriamatoa Ratsiraka Didier izany. Ary tao anatin'izany sehatra izany dia ny communication no anisan'ny andraikitra noraisiko tamin'izany. Teo no nanomboka ny fankalalako tamina akama maromaro mpanao gazety. Ary anisan'ny tena hoe se sympathiser tamiko reto akama maromaro izay tamin'ny Madagasikara Tribune izy ireo tamin'izany andro. Ka matetika ny fotoana, misy ny fotoana andalovana sy fampiresahana maimaika satria tsy mety le hitan'ny mpitondra fanjakana hoe inga ty jeune kely 20 taona ty no tena mpiandraikitra ny communication tamin'izany andro izany, ary mivoaka ry amin'ny Tribune sy ny Midi Madagasikara sy ny karazany ary ny radiotsika vao tamin'izany. Teo no nanisany mifankafantarana tamin'izany Franky Rarson izay efa lasa nodimandry ihany koa. Teo ihany koa no mifankafantarana tamin'ny akama anankiray izay tsy mifankafohy mihitsy izay mirahalahy. Na ohatra raha hoe misy fotoana amin'izao fotoana izao soratra na tetika apitaka na fanaratsiana mivoaka momba ny anarako tany amin'ireny gazety ireny, dia anisan'ny manolo-tsaina sy manafosafo ary indrindra manome courage tao anatin'ny zavatra natao na izao tolona ataontsika izao ara Nga Salomon. Tsy fiteny ho any atao hoe tompoko lahy rehefa akaiky. Raha Velotsalama angambany izay raha tsy diso na Razafintsalama, raha Velotsalama nodimandry ny andrarezina lasa Salomon. Akaiky Salomon satria tsy misy andro ka tsy mifampanontany ary tsy misy koa andro ka tsy mifampizara vaovao izahay mindralahy. Avy hitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana ny tenako izahay mivady, Fleury Rakotomalala mivady sy ny taranako izany. Ary ny olona loatra ny Salomon dia tsara nafarana taranaka hoe manana an'izany atao hoe etika amin'ny resaka respect par rapport amin'izany atao hoe amitié, amin'izany atao hoe akama. Misy ny namana mavita manoratra fa raha i Salomon indray tsy azonao mihitsy izy raha hoe Salomon mikôtikôtinao manoratra ratsy momba ny Fleury Rakotomalala. Tsy hanao an'izany mihitsy Salomon.
Ary tsy nikomasy mihitsy Salomon tompoko raha ohatra hoe anoratra izy ka ilaza momba amin'ny fleury contre vents et marées na tsy mifanaraka amin'ny édito amin'ny titre zay esany ara de ataony. Izay Salomon. Mahafinaritra Salomon, akama amilay Salomon, ary izy no anisan'ny mpanoratra amin'ny resaka ekônomika ny toe-karena ny finansa ao amin'ny La Gazette. Ary manana éditorial mitombony zany tovolahy zany. Tsaroako tsara tamin'ny taona tamin'ny 2004 angambany izy iny. May midedaka ny tranoko. Mbola variana namonjy azy teo zay ity Salomon avany miazakazaka. Avy tery ambany tery aho ozy izy nde hody nahita an'ity trano ity midedaka tonga de fantatro hoe tranon'ny akama. Miakatra ozy izy ampionona anao. Fa tonga de fantatro hoe tranonao ty mahita ozy izy. Tsy adinoko zay tenin'ny Salomon zay hoe ho avy aho tonga de miakatra tsy nisalasala amin'ny encourage anao. De torak'izay koa ny teniko amin'ny fianakaviana androany hoe Andriamanitra no naka ary Andriamanitra koa no mandahatra. Ary izy ihany koa no ahay ampionona antsika menakavy ho anareo vady aman-janany. Ary raha misy zafikely moa indrindrandrindra, Andriamanitra ahay ampionona ny fonareo sy ny fanahinareo menakavy toko. Tsy maintsy ho avy ny akama anatanteraka ny adidiny. Tsy maintsy ho avy ihany koa monde justice anatanteraka ny adidiny. Fa ny mba hiriko re tompoko raha azonareo atao dia mba alefaso eto ny adresy hoe aiza no misy ny razana fa ho avy zay akama satria tena akamanay ary tena akamako akaiky mihitsy Salomon. Tsy nisy fotoana ka tonga any Madagasikara aho ka tsy mampandroso ny Salomon hatrany na miaraka misakafo zahay indralahy. Ary tena tsy afeniko antsika menakavy, tena tsy afeniko. Fa raha ohatra tamin'izany andro ary efa fantany moa zany, raha indray andro any aho zandrinao Salomon, tonga eo amin'izany atao hoe sehatry ny filoham-pirenena zany, de ianao no antsoiko voalohany ary anisan'ny eo akaikiko ianao. Fantany zany ary izy tao anatin'ny propagandiko sy tao anatin'ny stratégie de com-ko de anisan'ny tena nanampy Salomon. Na de tsy niseho vatana ary izy teo anatrehan'ireo namany, tao anatin'izany koa Nga Frank Rarson. Na de tsy niseho vatana ary izy teo anatrehan'ireo namany mpiara-miasa tao amin'ny La Gazette. Nga Salomon de tsy mba ohatra n'ireny Nga Zafla reny. Voavidin'ny tapokena maso, ny maso. Zany Nga Zafla zany anie tompoko farafahakeliny indroa isan-kerinandro tsy maintsy maka vatsy any amin'ny tokantranoko. Raha tsisy zany teniko zany de ity ny fomba fahafantarana any Nga Zafla. Rehefa misotro kafe izy dia ny siramamy no sotroina fa tsy ny kafe. Mahavita mametraka manisy na dite moa fisotroan'izay na tsy kafe tsy tadidiko intsony fa ny tena maha-remarqué anahako de ny siramamy farafahakeliny in-efatra ny sotrokely. Tsy ohatra ny Nga Zafla sy Nga Rabe laolao
ny gabariany zany atao hoe Salomon zany tompoko. Zany rabe laolao zany namany zany. Namany zany. Fa rehefa nahazo an'ity tolobotra dia izy no mijoro manaratsy anao ery ambadika ery, ery ny devant ery. Vitan'ny be lalao ny manaraka anahy hatrany amin'ny WC ny Carlton. Azahoana vola kely. Mba mio kely any lesy e. Sady tazominy an'izay any no mandatsaka ny ranony izy eo. Za moa manasa tanana io. Mba mio kely any lesy. Ahoana lesy Fleury, mba mio kely any lesy. Tsy Salomon zany. Tsy mbola nanao an'izany Salomon na indray mandeha ary. Maro ny artikla niarahana nanao, niarahana navoaka. Fa ny tena mahatsapa hoe akamity izy koa moa sahirana tamin'ny dializiny iny dia tsy maintsy nampiana ary izay zavatra mba vita kely teo, tena kely ary tsy afaka mirehareha akory ny tena hoe nanampy azy hoe ahoana. Fa tena de manière ponctuelle. Taitra aho ary nalahelo ary tianareo fantatra hoe ahoana zany Salomon zany aminay mivady. Ny vadiko no miteny hoe maty ary lasa i Salomon. Tsy nanontany akory hoe Salomon iza satria tsisy afa-tsy Salomon ray ary tokana ao anatin'ny relation anay mivady. Akama, lasa ny akama. Mba soraty aminay ireo tompoko, aiza ny adresy, fa ho avy ny akama, anatanteraka ny didiny, satria matsiaro manana didy zahay akama amin'ny fahalasana ny zoky ny akama Salomon. Tatelam-baona le fiainanao an, ka na i Salomon raha dia hiteny amiko hoe azo atao hira mampalahelo. Izy moa miroule air zay izy. Azo atao hira mampalahelo Fleury fa atao hira mihetsiketsika fa tsika moderne. Le feon'izay. Miaraka amin'ny Salomon tsy misany hoe izy hoe mampime ary izy koa tsy be resaka hoe miresaka be. Fa rehefa miresaka amin'ny Salomon dia zavatra sensé foana. Hitanao ka izao ne le izy. Ohatran'izay ny azy ny stylany. Hitanao ohatran'izao Salomon jamais izy miteny aminao hoe diso ny zavatra teneninao. Fa ny azy tonga dia micréer ary zay no anisan'ny zavatra nafinaritra ahako tamin'ny Salomon. Tonga izy dia mivory ao anaty kabinetra zany an. Satria azo adino fa tao anatin'ny kabinetra na premier ministre anankiroa izy fa adinoko hoe izy moa izay fa adinoko le izy an. Fa taty amin'ny kabinetra miaraka tamiko aloha satria tamin'izaho kandida dia nanorina sady ho kabinet mihitsy ary tao anatiny Salomon. Zaho avy milaza an'izany. Tao anatiny koa Frank Rarson. Dia milaza aminareo aho hoe ny azy tonga dia hitanao izao ne le izy. Tonga dia ny azy zany tonga dia micréer dynamique izy. Ary ihany miteny hoe amin'ny fomba mihaja miteny hoe diso ny zavatra teneninao satria tonga dia le dynamique créer. Ka matetika rehefa ao anatin'ny miadevitra dia mitongilana any amin'ny hevitry Salomon satria izay zavatra izay nitovizanay roa lahy zany fameno izay. Za indray tonga dia mahasaly teny hoe diso zany hevitra zany fa i Salomon mametraka diplomatie. Izay no maha-complémentaire anay. Ary mifanaraka tsara izay miraharaha. Mandray am-piadanana ary akamo ry zoko malala. Tena very élément tena important. Anisan'ny tena mpanolon-tsaina akaiky ary mpanoro fahendrena
amin'ny fifandraisana amin'olona sy ny politika izany Salomon zany amiko. Ka dia maizany ihany ary fianakaviana ny fianakaviana moa tsy dia mifandray tamiko loatra fa akama zany izy. Zay hitako intsony izay lazaina fa dia omeo anay ny adresy dia mba ho avy zay mionona natanteraka ny adidin'ny akama mandra-peona tompoko veloma daholo isika menakavy fa dia mandra-peona. Retrouvez toutes les promos dans votre catalogue sur carrefour.fr. Carrefour. Voici le smartphone reconditionné de Jean. Il a acheté sur Back Market 400 € de moins qu'un neuf. Faut dire qu'il avait 1% de batterie en moins. Bon, après, on l'entend pas sonner non plus. Enfin, Jean l'entend pas sonner.
Rimani Jesus ianao dia tsy andova ny lanitra izy no lalana sy famarinana mino azy ianao dia hovonjy raha tsy mirany Jesus ianao dia tsy andova ny lanitra izy no lalana sy famarinana mino azy ianao dia hovonjy miaraka amin'ny fa ho feno fifaliana izay atao izy no ke hoaloha amin'izay atao dia ho hitanao ny voninahiny